Iaraba tsika rehetra namana mpanaraka ny pejy dia lolo fanosorana ianareo tafiditra mivantana na ankolaka ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy no tononona amintsika rehetra amin'ny alalan'ny famangeny izao pejy izao isa-tokantrano sy isam-baravarana any. Ivavaka isika voninahitr'Andriamanitra irery any. Misaotranao zay Tompo Ray Masina tsara indrindra ary mankasitraka betsaka ny amin'ny tombonandro izay omenao ny fahafahana mbola mizara sy miserasera atao anatin'ny tony tambatsotra itony. Tononoko Tompo ny fahefanao, ny autorité-anao. Tononoko Jesosy Kristy ny herin'ny filazantsara nentinao tao Kalvari 2 taona mahery lasa izay anapakafeno atao anatin'ity fifampizarana ity. Ianao any Tompo hamangy ny fo sy saina mampananay tsiraray avy any, ahafahanay Tompo mandray vokatra tsara sy mamindrindra amin'ny alalan'ny fiasanao, amin'ny alalan'ny alehiben'ny famindraponao ho anay tsiraray avy any. Voninahitra ho anao ray tsy to amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao. Amen. Mamerina manona ny fiadanana amintsika rehetra ny zavatra horoisantsika anio dia momba ny tontolon'ny maso, tontolon'ny fijery fahitana izany. Tsy miresaka vision isika fa miainga amin'io masotsika fepartian'ny vatatsika olombelona io, resaka membre amina corps charnel zany io ny tondratsika fijerena ara-tsoratra masina anio. Amaky teny soratra masina avy hatrany tsika zany dia jerentsika vaketsika amin'ny Matthieu 9:2-20. Matthieu 9:2-20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny maso ny jiron'ny tena, ko amin'izany raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra. 7:20 Fa raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Ko raha maizina ny fahazavana ao anatinao, manao ahoana ny alehibeny zany famaizinana izany. Amen. Voatsela riavana isika voaingana dia nahita ary nanakoako tamin'ny haino manjery tamin'ny tambatsotra tamin'ny sampana fampelezam-baovao isan-karazana na fahita lavitra na radio miankina sy tsy miankina fa nisy tovolahy anankiray tratra ny fitsaram-bahoaka tao amin'ny fonkotany anankiray antsoina hoe Akoronga commune Betsinjaka distriktan'ny Toliary faharoa tamin'ny alahady 15 ny volana mety eo. Inona ny antony? Io tovolahy io dia voatondro fa mpangalatra voamason'olona. Dia ny antony nahatonga ny fitsaram-bahoaka tamin'io tovolahy io dia arak'ilay fampidirana netiko teo hoe izy no voatondro fa nangalatra ny mason'ny zatovolahy anankiray izay mbola tratra tao anaty kirihitra tao amin'izany toerana izany, ary efa tsy nisy any antsony ilay zazalahy kely. Ka rehefa noentina araky ny fiahiahina zany, noentina ilay tovolahy hoentina ho any amin'ny manam-pahefana dia mifanehatra tamin'ny fokon'olona izay nahita n'ilay tovolahy kely tsy nisy aina intsony tao anaty kirihitra, arak'izay ihany koa fa efa niala ny masony, dia nirona nakany amin'ity zatovo voatondro fa mpangalatra voamaso ity ny fokon'olona ary tsy nanaika fa tsy maintsy navoaka tao anatin'ny fiara izay nitondra anazy ity tovolahy ity dia nampiarina tamin'ny fitsaram-bahoaka.
source amin'izay vaovao zay a dia ny TV Plus Madagasikara official no nakako an'izay vaovao foy de foy no izahako ny fitinana tamintsika izay. Tena zava-nisy le izy satria nisy mihitsy ny fanehoana antsary vidéo fohifohy momba n'ilay fitsaram-bahoaka sy ny karazana reportage fohifohy tao anatin'izay. Bref, tsy vao izao no nisy an'io resaka hoe fangalarana voamaso io tao Madagasikara. Ny zavatra tsara tsahivina aloha dia tamin'ity repoblika farany ity, tsy hoe mitondra accusation ho an'ny fitondrana misy akory ny tenako, fa isika eto dia hijery famarinana ara-tsoratra masina voalohany indrindra, ary ao anatin'izay ihany koa dia miezaka manao constatation de fait zany, milaza ny zavatra nisy, manao tatitra. Dia tamin'ity fitondrana ity tena miazakazaka be mihitsy tao anatin'ity repoblika farany ity zany, dia miazakazaka be mihitsy io resaka fangalarana voamaso io, indrindra ny amin'ny faritra lavitra indrindra, ny faritra atsiminy ny ambanivohitra, ary saika victime amin'izany ireo antsoina hoe zaza varira. Zaza varira moa dia fantatsika tsara fa ireny olona izay somary misy fitonglanana eo amin'ny resaka hormone ka mahatonga azy ny odi-batany hivaly fotsy, bobo hoy isika, zaza bobo. Dia ireny ny tena cible. Fa raha nitranga araka ity tao amin'ny fokotany akoronga commune-ny Betsinjaka ity dia tsy zaza varira ilay cible teto. Izany hoe tsy mijanona intsony zany ireo prédateur, ireo piaza amina cible tsotra hoe zaza varira, fa rehefa zaza tsy misy protection, tsy misy fiarovana, tsy manan-tsiny amin'ny mahazaza azy mbola ho avy ny firenena, mbola mamelana, dia lasa cible avokoa. Zavatra roa nambarako teo tamin'ity fitondrana ity dia niazakazaka be mihitsy ho nialatra voamaso tamin'izao vaninandro izao iainantsika izao. Zay na akory tsy midika hoe ity mpitondra ity na izao fitondrana izao ny responsable, mety ho marina izay, mety ho diso izay, fa manamafy ny profesia efa voasoratra any amin'ny apokalipsy izay hoe izay manao ny marina aoka izy mbola hanao ny marina hatrany, izay manao ny tsy marina aoka izy mbola hanao ny tsy marina ihany. Be da be ny soratra masina manamafy fa tsy maintsy hiamafy zao fahoriana iainantsika izao amin'ny endriny maro isan-karazany. Fa eto dia misy fikendrena, tsy amina be antitra, tsy amina tanora, tsy amina mpanan-karena, fa amina zaza madinika. Ary ny olona saika zay hiaran'io fangalarana voamaso io dia zaza avokoa. Mety hipetraka angamba ny fanontaniana tsy haintsika ihany hoe ny antony izany dia satria ny zaza mahazaza azy dia tsy manana izy kapasite hiarovany tenany. Mety ho marina izay, tsy manana izy fahafahana entiny miolaka amin'ny velam-pandrika entin'ny mpamandrika. Mety ho marina ihany koa izay, tsy manana izy ny atoro-hetra satria mahazaza azy izy dia exposé manoloana an'ireo piaza prédateur sy ny mpi-exploité maro isan-karazany, ary tsy maintsy manana piay izy ety amin'ny fiarahamonina amin'ny mahazaza azy sy ny sisa rehetra fijery tahaka izay. Marina avokoa zany ary tsy misy diso. Fa ny zavatra tena tiana tsindrina amintsika par rapport amin'ilay Matthieu 9:22 ny vakiko teo, soratra masina Jesosy Kristy nanambara azy hoe ny maso ny jiro ny tena, dia misy resaka ara-panahy miafina lalina ngeza be ao ambadika io ela alatra voamaso io. Samy manao ny interprétation moa ny olona hoe misy olona mividy organe, zay zany interprétation ny olona. Misy olona
mpanao sorona, misy izao, misy izaroa samy mandeha amin'ny interprétation any avokoa ny tsirairay. Hatreo dia ekeko fa mety isy fahamarinany avokoa reny interprétation antsika rehetra ireny, tahaka ny fizarako amintsika eto araky ny constatation de fait ataoko zany. Fa misy zavatra ara-panangeza be ao ambadika izy io. Novakitsika teo hoe ny maso ny jiro ny tena, Matthieu 4:2. Ny ka anefa eto dia zaza no cible. Ny soratra masina anefa dia fanampianatra tamintsika tsara fa hoe zay ataonareo amin'ireny madinika ireny, zaza izany. Mety afaka jerena amin'ny contexte hafa izay, fa tsy afaka lavintsika ihany koa hoe ny madinika dia ny zaza. Zay ataonareo amin'ireny madinika ireny ozy, Andriamanitra tokoa ozy Jesosy, dia ataonareo ampy ihany koa. Anankiray zay. Andiny soratra masina ataoko rappel amintsika ihany koa hoe raha tsy mandray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza isika, miverina tahaka ny zaza, dia tsy ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy. Avelo ny zaza anatona hafa hazararana, fa antoa azy ny fanjakan'ny lanitra. Izany andiny soratra masina anankitelo nataoko rappel tamintsika izany, nataoko rappel tamin'ny tenako izany, dia afaka hitondrantsika fanazavana hoe misy zavatra ambadika lalina be sy mahery vaika ara-panahy maloto be mihitsy ao ambadika io resaka alatra voamaso io. Satria ny maso ny jiro ny tena. Raha mazava ny masontsika dia mazava avokoa ny tenantsika rehetra, fa raha maizina io masontsika io ary no jamba dia manana expérience tsara ny amin'izany, dia ho jamba koa ny fijerintsika. Ary raha tahaka ny ahoana ny famaizinana izany fijerintsika izany, dia mba hanahoana ny alehiben'ny famaizinana ato anatintsika. Ary eto dia misy devoly, misy mpangalatra voamaso miabuse manapatra amina zaza, anefa ny zaza lay araky ny soratra masina anankitelo nizaraintsika teo, nataoko rappel tamintsika teo, dia hoe avelo ny zaza anatona fahazararana. Raha tsy miverina tahaka ny zaza itsika dia tsy afaka ahita ny fanjakan'Andriamanitra. Zay ataonareo amin'ireo madinika ireo dia ataonareo amiko ihany koa ozy Jesosy. Dikan'izay raha hampifampitohizatsika, ataotsika zany mifameno ny puzzle, ny pièce kely be da be, arak'izay version tasaitsika izay, si par rapport amin'ny constatation de fait, ny tranga, ny sy ny lynchage, fitsaran'olombelona, fitsaram-bahoaka tany amin'iny fokotany Akoronga commune Betsinjaka district any Toliary faharoa, mikasika ny halatra voamaso iny zany. Raha dikako tsotsotra dia misy fanahy esprit démonie mianime, misafidy agent izy ikendry zaza hangalatra voamaso, satria fantatry ny démonie araka ny soratra masina novakitsika teo fa ny maso no jiro ny tena. Alléluia. Amen. Izany fanazavana izany ry havana dia entiko manipika amintsika, entiko manambara amintsika fa ao anaty fahamaizinana tanteraka ny firenetsika, ao anaty fahalotona tanteraka ny firenetsika, ao anaty fanaparany démonie tanteraka ny firenetsika, mitaintaina sy very tahaka ny ondry tsy misy pia, ny vahoaka, ny zaza madinika, image ny fanjakan'ny lanitra, ny valala be mandry. Eto dia misy zaza manome image ny fanjakan'Andriamanitra, manome image ny tontolon'ny filazantsara. Ary eto dia misy mpangalatra voamaso manome image any démonie, irahany démonie, satria misy esprit any satana arak'ilay ambara any amin'ny filazantsara, araky ny tsona hoe ny démonie ny devoly tsoavy raha tsy amono, angalatra, andringana, anapatra, angalatra voamaso sy ny sisa rehetra, anolana. Zany moa dia fisan'andro mivoaka ety amin'ny ainao manjery sy ny tambajotra. Ka izay indrindra no anarako ny saitsika hoe mitaky fibebahana marina ry havana isika firenena malagasy, isika vahoaka malagasy manomboka any amin'ny mpitondra, satria ny mpitondra hatreto
dia tsy manana vahaolana, tsy manana solution matotra tsara zany entina ifehezana n'izany karazana tambatsotra izany, mba tsy tenenantsika zavatra hafa hoe iza no ambadika, satria izany dia mbola tsy voapirofo hatreto. Ny zavatra misy anefa dia betsaka ireo efa tratra, satria araka ny efa nolazaiko teo dia be da be mihitsy ny tranga fa tsy vo izao no misy n'izany tranga izany. Ny zavatra misy dia ireny olona tratra ireny rehefa natao ny ankety dia misy ny midoboka, misy ny votsitra, misy no mandadepo, misy no sy ny sisa rehetra araka ny fantatsika ny corruption misy eto amin'ny firenena. Fa raha nisy ny famotorana matotra napetraka tamin'ireny karazan'olona isan-karazany tratra tao anatin'ny akta izay natao ny tratra ambodiomby na tsy ambodiomby tamin'ny alalan'ny alatra voamaso nataon'izy ireny, dia izany teny amintsika fa tsy tokony ho sarotra amintsika, tsy tokony ho sarotra amin'ny fitondram-panjakana ny hoe hamantatra hoe iza marina ny réseau ao ambadika izy ireny. Resaka trafic d'organe ve? Resaka hafa ve? Resaka tombotsoa an'iza ve? Misy olona ngeza be, misy gros poisson zany ao ambadika ireny zavatra ireny ve? Fa hatreto aloha dia tsy hita mihitsy hoe iza ny fototra, iza ny tena responsable fototra iangany ireny baiko maniraka sy mpanakarama ireny mpanao asa ratsy ireny. Ary izay no ilazako amintsika fa misy esprit any démonie matanjaka be ao ambadika io zavatra eo, satria ny fanjakana mahefa izay antsoina hoe manam-pahefana, izay moa hoe manam-pahefana izay misy lanjany be mihitsy. Hatreto dia tsy manam-pahefana, na mety hoe ao anaty scénario, ao anaty kisarisary, ao anaty cinéma manao mody tsy manam-pahefana, fa afaka manam-pahefana ary amin'ireo azo amadinidinika coursier irakiraka, fa tsy manam-pahefana amin'ilay gros poisson. Resaka étalage zany ataontsika izany resaka fijery tsotsotra, fanaovana tombatombana, fa tsy misy accusation. Tsika mantsy susceptible be isika malagasy mandeha amin'ny émotion rehefa lazaina ny zavatra marina, fa tsy manino lazaintsika ihany koa ny zavatra marina, fa tsika mamakafaka ary diditsika foana ny manambara ny zavatra marina, satria izany nandrahan'Andriamanitra atsika miaraka foana amin'ny herin'ny filazantsara. Amen. Alleluia. Any amin'ny Isaia 5:3-5 any dia misy faminaniana tahaka izao hoe ampahiratra ny mason'ny jamby izy, ampahaladina ny sofiny izay marenina izy. Jesosy Kristy no nambara teo. Faminaniana ny amin'ny Mesia izy io. Jesosy Kristy sy ny ministerany hitondra délibération, hitondra fahafahana, hitondra famonoana ny herin'ny fahafatesana sy ny sisa rehetra plénitude an'izay ny fomban'Andriamanitra rehetra araka ny voasoratra any amin'ny bokin'ny Kolosiana. Dia par rapport amin'ilay Isaia 5:3-5 teo dia hitantsika tsara ny asa nataon'i Jesosy Kristy raha mamaky ny Jaona 7 itsika 5:9-7 ny amin'ilay nanasitrana n'ilay jamba hatrany ekibon-dreniny, teraka hatrany ekibon-dreniny ilay jamba, dia nasian'i Jesosy Kristy no sasana tao amin'ireny ranon'ny Siloama, piscine Siloama, tobon'ny Siloama, ny mason'ilay lehilahy jamba. Dia tesitra ny fariseo tamin'izany satria andro sabata ilay nanasitrana an'i Jesosy Kristy ny mason'io lehilahy antsoina hoe jamba io. Dia somary nisy fikorontanana kely tao anatin'izay satria misy olona religieux ny fariseo sy ireo grade tao andapa rehetra tamin'izany. Jesosy Kristy nitondra teny fiainana filazantsara avy any an-danitra, dia nisy fifandonana foto-kevitra fariseo, pharisien, zareo religieux nifandona tamin'ny fivavahana amin'ny fanasy famarinana nentin' Jesosy Kristy, ary narahana asa tamin'ny alalan'ny fanasitranana ny mason'ilay lehilahy jamba rehefa nasian'i Jesosy Kristy feta, araka ny Jaona 7 zay tantara izay. Ny tinambara amin'izany rehetrarehetra izany dia hoe Jesosy Kristy eto dia mitondra fanasitranana, mampahiratra ny mason'ny jamba araka ilay faminaniana Isaia 5:3-5.
isika ihany koa zany dia tokony manao an'izay asa zay mitoy mampiatra an'izay asa nataon'i Jesosy Kristy izay. Ho azavaiko zay. Ary ny soratra masina dia manipika mazava tsara hoe mandehanany am'izao tontolo zao izy Jesosy Kristy mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra anankiray zay. Ny tena ngeza be dia le hoe isika izay manaraka an' Jesosy Kristy dia ny asa nataony no ataontsika ihany koa. Voasoratra zany amin'ny Baiboly no milaza an'izany. Ary anao asa lehibe noho zany ara isika. Jesosy Kristy atao amin'ity Jaona 5:5 ty faminaniana tany amin'ny Isaia 35:1 dia miasa izy manokatra ny mason'ny jamba, mampalady ny sofon'ny mareniny sy ny sisa rehetra manangana maty Lazarosy, ainsi de suite, anamahana olona tsy omby 5,000 mihoatra an'izany sy ny be dabe rehetra zay voasoratra ao amin'ny filazantsara. Fa eto amin'ny firenentsika dia misy olona indray au contraire an'izay, mety ho fitondram-panjakana, mety ho olona tsotra, mety fikambanana miafina. Ataontsika hoe mety atao anaty fonoteny daholo zany, na dia efa fantapatatsika daholo ara araka ny fampahitan'ny soratra masina antsika ny ao ambadika rehetra. Dia ny olona indray na association na fitondrana na karazana vondrona miafina dia manajamba mangalatra mason'olona satria misy fiserana trafika ao ambadika ao, misy tombotsoa, misy fanompona Dieu de mamoana, misy resaka sorona, misy zavatra be da be tsy araky ny Baiboly selon la Bible ao ambadika izany rehetrarehetra izany. Izay lay esprit ny devoly tsy avy raha tsy hamono andrava andringana anapody. Ry havana, mibeba isika. Mibeba isika ry havana. Manao rappel amintsika filazantsara foana. Ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitantsika fahoriana. Ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitantsika mpanolana. Ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitantsika mpangalatra voamaso. Ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitantsika mpanondrana volamena. Ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitantsika pisoloky. Ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitantsika zavatra mamoehatra maro be isan-karazana. Nefa matoky io Jesosy Kristy fa izao efa naresy zao tontolo zao. Andao isika hibebaka amerina ny fitokisantsika indray amin'i Jesosy Kristy. Andao hifonatsika daholo indray ny toetra mamoehatra maro isan-karazana. Andao isika tena hivavaka marina amin'ny fo, ny fotsika no triatriatitsika fa tsy ny fitafitsika. Esorintsika ny fanompona ivelana. Ity firenena ity manaja ahy amin'ny molony. Fantatsika tsara fa i Madagasikara dia rafitra laïcité de l'État, nefa fantatsika fa ny ao andamba rehetra dia misabaka sady tsy mafana ny tsy mangatsika amin'ny hetsika maro isan-karazana. Ary tsy ny ao andapa ihany fa na ny sarabam-be-bahoaka ihany ary. Isika tsirairay variana amin'ny adevitra sabata kisoa, variana amin'ny adevitra fisaromana saron-doha, variana amin'ny adevitra maty alarbisa maty zoma, variana amin'ny adevitra tsy maso isan-karazana zay tokony aso. Satria ny tanjona amin'ireny adevitra ireny rehefa miadevitra isika manipy mesazy ihany koa dia tokony izy vokatra ara-panahy mipetraka sy voaray amin'ny alalan'ireny fandraisana anjara ao anatin'ireny zavatra isan-karazan'ireny. Izany hoe raha izay no mampandroso ny ara-panahinao, raha izay no ahafahanao manana vokatra ny fanahy, sainy no zavatra any ambony, dia tsy maninona ilay izy fa ny resultat ny zavatra misy dia mitombo isan'andro ny mpanolana, mitombo isan'andro ny mpangalatra voamaso, mitombo isan'andro ny pisoloky, mitombo isan'andro ny toetra sy ny esprit entin'ny démonie. Ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana. Izany hoe izay toetra mampahory izay dia mitombo isan'andro. Mampanahivo ry havana. Ary izay no anentanana antsika hoe andao isika tomboka hiverina marina amin'i Jesosy Kristy, andao isika hihetry hiverina amin'ny filazantsara marina. Ary io ry havana, ny tena mampanahelo dia tsy ny olo tsotra any amin'ny lavitra andriana
mangalatra voamaso a image ihany zay du premier plan premier degré, image ihany zay kisary ihany zay amin'ny fijery ivelany, fa lay tena fanajambana sy fangalarana voamaso dia any amin'ny toeram-pivavahana any am-piangonana. Ampanantenaina ny mpino amin'ny resaka prospérité, ampanantenaina ny mpino amin'ny resaka fahagagana miracle, zarina ny mpino amin'ny alalan'ny dongo tapany andoherany, alatsiny amin'izay fitenenana izay, resaka dima ampahafolony a sy ny voka-dehibe, resaka opération lasoupe gâteau a, ny resaka concert évangélique, ny zavatra afahana mampidibola rehetra zany, zarina amin'izany ny mpino dia ampanantenana fitahina sy prospérité ao ambadik'izay, fa tsy voizina ny mpino lay hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana, dia anampy anareo zany rehetrarehetra izany. Ary inversena lay tendance hoe miparticiper sanatrian' izany mandoa écolage ianao, dia izay no apetraka atao eo amin'ny écran fa hoe izay mandoa écolage no mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Or tsy izay le izy fa tokony ho beazina ny mpino, tokony ho ampianarina ny mpino, tokony ho tezaina ny mpino, tokony bedesina ny mpino, ary tokony ho tairina tsara mihitsy ny mpino hoe ny fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra tompoko dia amin'ny alalan'ny fietrena, amin'ny alalan'ny fandevonana ny fahotako, amin'ny alalan'ny fiaikeko fampanota aho, ary miaika an'izay fahotako zay dia hoentiko amin'i Jesosy Kristy, mibebaka ny amin'izay fahotako zay miparticiper ao anatin'ny vavaka, miparticiper amin'ny asa rehetra, ny acte rehetra, entiko eo anatrehan'i Jesosy Kristy, ary tena hoe fervente amin'izay mafana fo amin'izay tena hoe miatra ny anatin'ny foko sy ny fisainako lalilany mihitsy fa manenina ny amin'ny ratsy vitako rehetra. Romanina toko 9, miara-maty amin'i Jesosy Kristy eo amin'ny hazo fijaliana, miara-mitsangana amin'ny ihany koa, dia miaraka amin'izay fitsanganana izay erany filazantsara lasa ny zavatra taloha, manampy amin'izay ny zavatra rehetra après. Tsy ampianarina an'izany ny mpino, fa atao teratera be hoe entiny ampahafolo-karena, tsy te-hiteny betsaka momba ny amin'izay satria betsaka isika ny susceptible efa voatenintsika teto foana izay. Ny fanjakan'Andriamanitra ry havana dia personnel. Tsy ny olona no manao étalage aminao, tsy izany manao étalage aminao, tsy izany no miteny aminao hoe izao atao, izao ataovy, izao ataovy. Tsy ho tafiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany mihitsy ianao. Dia possible ianao manaraka an'iny fa mety à contre-cœur, na ho ianao hoe satria izao ny teniny ihany na dia andeha amin'iny, fa ny fanjakan'Andriamanitra dia misy tenin'Andriamanitra mifoha ao anatinao ao, ary Andriamanitra miteny amintsika isan'andro. Izay manatsofina hoentina meno aoka izy amin'izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana, Apocalypse 2, Apocalypse 2:7. Andriamanitra dia mitarika antsika ho amin'ny lala marina izy. Zasanao dia misy lalana hitaritan'Andriamanitra antsika, fa tsy maintsy misokatra amin'izay ny fiainoantsika, ary indrindra tsy maintsy misokatra ny masontsika. Zay ilay ambarany any Apocalypse hoe efa niary fananana be kanjo ianao ilay mitanjaka ory verena, farofy mifidiana ody maso amiko izy Jesosy Kristy ahiratany masonao sy fitafiana mba tsy sehon'ny fitanjahako sy ny fitanjahanao. Mampanaelo iafa hatrany anaty fiangonana dia jamba ny mpino, jamba n'inona, jamba ny fampianaran-diso, jamba ny réseaux sociaux, jamba ny fametrahan-tanana amin'ny alalan'ny famondrana esprit isan-karazany, tsy mandinika ny mpino fa izao karazana bengala sy karazana fotsioditra rehetra izao dia prophète, izao karazana étranger rehetrarehetra sy étrangera avy any Brésil izao dia mpaminany satria Joana dia misy pilote dia misy fitondram-panjakana ao ambadika, resaka effet spéciaux zany, jamba ny effet spéciaux ny mpino, mahirapiratra, manao concert rizarasolondray be dia falifaly mipitapitaka daholo mihirahira be ao anatin'izany dia toy ny efa mpandresy daholo zany ao anatin'izany effet spéciaux. Za tsy miteny hoe nul na ratsy ilay concert nataony namana rizarasolondray be, tsy any, fa variana amin'ny effet spéciaux ny olona,
fa ny fibebahana ny tena takin'Andriamanitra amintsika sy andrasan'Andriamanitra amintsika. Ity firenena ity ity vahoaka ity izasy ianao manaja amin'ny olotra. Fa misy zavatra mila mihetsika mihitsy anatin'ny fotsika any misy zavatra mila voaraitsika mihitsy misy mila feta ositra masotsika mihitsy aloha avany amin'i Jesosy Kristy ary tsapatsika mihitsy tahaka an'ilay lehilahy tao amin'ilay tobony Siloama na tsapa somary fangirifirina ao anatin'ilay transformation reny nofony mihitsy expérience zany. Fa iova ny fijeriny tsy maintsy zay ny voaray atsika ary tsy maintsy misy mpanasitrana marina tonga eto amin'ity firenentsika ity fa hatreto dia mbola ny fariseo, hatreto dia mbola mpitondra fanjakana romanina bibidi, hatreto imazy zany resahako zany fa tsy miakuze ny katolika na miakuze ny fitondram-panjakana romanina na miakuze andry zareo katolika romanina na miakuze andreo mpiarady aminy tsy maninona ihany koa na izay mety misy famarinana ao anatin'izay zavatra lazaitsika izay. Hatreto dia karazana fikambanana miafina sy faux profeta no mitondra n'ity firenena ity. Hatreto dia mpangalatra vomaso sy mpanolana sy mpanao corruption amin'ny fitsarana, mpanondrana volamena ntsokosoko vola malety sy ny sisa rehetra, zany no mitondra n'ity firenena ity. Ka izany rehetrarehetra izany dia mila rotatsika raha vao ny tempoly fa tsangako amin'ny atolona hozy Jesosy Kristy. Tsy maintsy razena io tempoly corrompu io, tsy maintsy razena io fanjakana romanina mpampahory io, satria dia corrompu amin'ny mpivavaka, amin'ny tondra fivavahana. Zay nge le image zay, tsy misy zava-baovao, zany dia efa tenintsika eto foana ety ambony tany fa ny taloha ihany no mpiverina. Dia mampalahelo fa izay ny zavatra misy amin'ny firenentsika, misy mpangalatra vomaso, asan'ny satana, manapatra amin'ny zazakely, image ny fanjakana lanitra araka ilay nazavaitsika teo dia misy mpanjaka romanina, fitondram-panjakana corrompu miaraka amindreo, tondra fivavahana, zany ny zavatra misy eto amin'ny firenentsika. Misy au gradé tao amin'ny FJKM ny ray petsapetra tamin'ny politika tamin'ny vanim-potoan'andro ny député mihitsy sy ny sisa rehetra, ary hatramin'izao pastora mitarika olona eny an-dalana anonga-panjakana ny mpiandry sy ny sisa rehetra. Bref, ilazana amintsika hoe tsy misy zavatra mandeha amin'ny loniny zany eto amin'ity firenena ity, ka zavatra bitika reny halatra voamaso reny, fa araka ny fanazavantsika dia mampiseho ny kisariny fanjakan'ny démonie izay manapaka eto amin'ny firenentsika. Ka izao ny vanim-potoana mibebay isika, mibebay ianareo mpitondra, mibebay isika olon-tsotra tsirairay avy indrindra izasy ianao manana didy andraikitra feno amin'ny firenentsika. Saotra an'Andriamanitra lehibe isika ny amin'izay zavatra voazaray izay. Loha hevitrisika teo dia hoe ny maso ny jiro ny tena, tandremo ny masonao misy sensa spirituel izy io ary misy sensa charnel, mila préservetsika ao amin'Andriamanitra tsotoa amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy ny momba ny masotsika, satria ny jiro ny tenatsika raha ratsy ny masotsika dia ratsy avokoa ny any anatin'ny tenatsika rehetra. Araka ny fanazavana teo dia mampanahelo fa mirongatra izay tsy izy karazan'olona mangalatra voamaso izay dia manome image ny satana mirongatra izay tsy izy ihany koa manajamba ny mason'ny vahoaka malagasy manoloana ny zavatra misy ankehitriny izay tokony hibebahantsika, izay tokony hifonatsika amin'ny Jesosy Kristy, izay tokony hiverenantsika indray amin'ny fitiavana voalohany tsy hanompoantsika andriamanitra hafa sy karazam-pinoana hafa, tsy hanaovantsika fanompoana ivelany tsy hanaovantsika zavatra tsy miendrika intsony fa tena hiverenantsika amin'Andriamanitra tsotoa marina manaiky isika ny amin'izany fahotantsika sy ny fanementsika ny tsy fahefantsika na nefa ny sitrapon'Andriamanitra izany. Alleluia. Mame voninahitra anao zay Jesosy raha mbola afaka nizara sy nitondra fanazavana tsotsotra mikasika any amin'izay tokony ho nambara teo izay. Voninahitra ho anao ray tsotoa, ianao ny tompo hitondra ody maso anay ahafahanay mahita marina indray ny sitraponao ka hiverenanay amin'izany sitraponao izany, anaovanay pratika ao anatin'ny fanenenana lalina tsy ivelana, tsy amin'ny alalan'ny fanenenana io molotra ihany fa tena hoe any anatin'ny fonay lalina mihitsy. Mehohery izay tompo iresonay amin'izany. Vangio Jesosy ny toe-posy toe-panahin'ireo mpitondra ireo, vangio ny toe-panahin'ny vahoaka malagasy tsirairay avy, avao izay ity firenena ity manjaka eto tompo
miasany maizina tsy mahavokatsoa, manjaka eto ny demony, manjaka eto satana. Mila ny fanafahanao izay. Ireo rehetra kosa Tompo, vitsivitsy mety ho maro, mbola mitahiry ny sitraponao ary miady mafy sy tery ao anatin'izany fanaovana ny sitraponao izany. Meo hery izay Jesosy Kristy. Meo anay Tompo ny motivation arovy hatrany izay, aharitra amin'izany fanompona izany, satria tsy moramora Tompo ny adidinay, ary ianao mahalala fa ety ary tena ety lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Meo hery izay Jesosy. Ny herin'ny filazantsaranao teo amin'ny hazo fijaliana mitomboka asian'ny zavatra nambara rehetra, voninahitra ho anao raitsotoa, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Mirahasotsika rehetra, ditahin' Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny daholo. Veloma tompoko. Amen.